afaka fahoana eto indray amen idera azy a ankalaza azy a anome voninahitra ny anarany a satria tena mbola tombony lehibe ny ananantsika fotoana ohatr'izao za tena mahatsapa mihitsy hoe raha ny anahy manokana ny herinandro tena rotoroto fa misaotra an'i Jesosy hoe manana fotoana ohatr'izao a iombona antsika fosaina kalazantsika azy alleluia dia andeontsika tena idera ankalaza iankohaka tsy hoe fazarana fotsiny hoe tonga eto indray a fa tena ahoana re zany hoe tena zava-dehibe ne zany hoe atreha mpanjaka zany tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ny fieritreretantsika zany hoe eto mpanjaka dia anatrika atsika fa iza moa tsika no atreha mpanjaka atanio ny akaikinao fa iza marina moa tsika re no atreha za mpanjaka zany fa tsika tena nividiny tamin'ny rany a ny tenany mihitsy ny natolony ho atsika ary izy vonina nitondra ny entana mavesatra tsika isan'andro a izy no anafiery atsika isan'andro a fiteniko amin'ny zanako foana hoe zaho hoe isitona herany amin'i Jesosy fa any be da be satria misy fotoana tena reraka dia hoy izy hoe tena sotomboko ny hera avy any aminao Jesosy ampahery ampijoro aho fa misy fotoana tena reraka ny vatana tena reraka ianao e fa rehefa omeny Jesosy hery dia tafajoro indray dia androantsika hiary ideran'ny tompo miaraba antsika ihany koa izay manaraka mivantana an'izao fotoana izao a dia nahaninareo dia izay aty a dia ny fotsika tafaray ao amin'i Jesosy hiara-nandratra azy tsika andeontsika hitsangana dia aza tonga dia raina be fa akafizony fisaorana amin'i Jesosy a mankasitra azy a ome voninahitra izy a tsika tsy mila entanina be hoe atsangano ny tanana fa rehefa tena tsapanao hoe ny tompony eny niaro anao ny tompony nanasitrana anao ny tompony nanome sakafo anao ny tompony nikarakara anao nandritry n'iny herinandro iny tamin'ny fiainanao ray manontolo vao tonga teto tany anao na mbola tsy ary anao dia efa teo foana Jesosy tsy haiko natsapantsika zany fa androany a ankalazao izy ome voninahitra izy misaora azy na misy zavatra tsy napozinao ary ny tranga dia zao hoe Jesosy io misaotra anao a fa ty teny ty averiko foana hoe miara-miasa sony zavatra rehetra mety tsy fantatro ny antony fa nampianarinao misaotra fotsiny a dia hisaotra anao a halleluia ndao hivavaka tsika Jesosy eo mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay Jesosy fa tsara indrindra anao tompo ny aminay rehetra miankohaka eo anatrehanao ny mombanay rehetra miankohaka eo anatrehanao satria tsara ianao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra be voninahitra anao nefa feno fanetretena mipetraka eo amin'ny seza fiandriananao ianao nefa mandinika ny fiainanay tsirairay avy miadidy ny fiainanay tsirairay avy ary matoa zay tonga eto dia nomenao hery zay afanay mbola tafajoro tahaka izao o Jesosy manandratra anao zay mankalaza anao zay manome voninahitra anao zay satria mendrika an'izany ianao tena mendrika sandratra ianao mendrika omena voninahitra anao mendrika kalazainy ianao Jesosy halleluia misaotra ny amin'ny fitantananao misaotra ny amin'ny kapoka misaotra ny amin'ny fizantoetra Jesosy fa reny rehetra reny na ny fitahiana na ny fanasitrana na ny fananganana ny fiovana hoentinao any anatin'ny fona ihany fanovana zay hoentinao aty anatinay ny fiainanay ray manontolo dia ankasitrana ianao Jesosy mankalaza anao zay halleluia misaotra ny amin'ny ankohonana misaotra ny amin'ny zanaka ny vady ny ray aman-dreny misaotra betsaka anao ny amin'reto mpiara-miasa rehetra mpiara-manompo ao aminao Jesosy nitahirizinao zay tsirairay avy teo ny kivy teo ny nahery teo ny raraka fa tompo ianao manangana anay indray halleluia mankalaza zay Jesosy fa tsara indrindra ianao
Halleluja. Dia totrainao ny dera ny laza ny voninahitra mandrakizay zay ira ho asandratray dia vavaka amin'ny sandratray ho anatrehanao. Ny teny orenesinay androany dia hitondra hery ho anay. Andraisanay zava-baovao avy any aminao indray Tompo. Mankalaza anao zay Jesosy. Voninahitra dia ho anao irery andro. Halleluja. Amen. Zao no fotoana iankofana ndao meo azy anio ny fonao ndao anandratra avy. Halleluja. Etany fonao etany fananao ankalazan'ny Tompo androany. Halleluja. Dao zao no fotoana iankofana. Zao no fotoana iankofana. Meu azy anio ny fonao. Meu azy anio ny fona. Anandratra avy ny anarany. Anandratra avy ny anarany. Meu anatreany Tompo. Ao iraitsika ihany hoe dao zao no fotoana. Zao no fotoana iankofana. Meu azy anio ny fona. Anandratra avy ny anarany. Anandratra avy ny anarany. Hoe ho anatrehan'ny Tompo. Hoe ho anatrehan'ny Tompo. Ny olo rehetra dia hiaiky ny anaranao. Ny olon-drehetra hiaiky ny anaranao. Iakoky ho anatrehanao. Arena lehibe no miandry ireo zay nifaly eo aminao. Omeko anao zay rehetra momba ay, apetrako eo an-tongotrao. Aminy fosaina sy fanay no anarako anao. Zao no fotoana iankofana. Meu azy anio ny fona. Anandratra avy ny anarany. Anandratra avy ny anarany. Hoe ho anatrehan'ny Tompo. Ny olo rehetra hiaiky ny anaranao. Ny olon-drehetra hiaiky ny anaranao. Iakoky ho anatrehanao. Arena lehibe no miandry ireo zay nifaly eo aminao. Omeko anao zay rehetra momba ay, apetrako eo an-tongotrao. Aminy fosaina sy fanay no anarako anao. Etany fonao dia lazao hoe ndao. Zao no fotoana iankofana. Meu azy anio ny fona. anandratra avy ny anarany. Anandratra avy ny anarany. Hoe ho anatrehan'ny Tompo.
Halleluja. 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 Tiafa ho an'ny tompo androany. Halleluja. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika kalazainy izao tontolo izao, lay anaranao makakindrindra fifaliany tany rehetra. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika kalazainy izao tontolo, lay anaranao makakindrindra fifaliany tany rehetra. Jesosio, halleluja. Loratsika tiako zany androany. Saina ny anaranao, saina ny anaranao, ankalazaina ny herinao, ny voninahitra manerana ny tany, zao rehetra izao zay miandrandranao, nahita famonjena no ny herin'ny anaranao. Terao amin'ny herinao rehetra izy hoe ankalazaina ny anaranao, ankalazaina ny herinao, ny voninahitra manerana ny tany, zao rehetra izao zay miandrandranao, nahita famonjena no ny herin'ny anaranao. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika kalazainy izao tontolo izao, lay anaranao makakindrindra fifaliany tany rehetra. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika kalazainy izao tontolo izao, lay anaranao makakindrindra fifaliany tany rehetra. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika kalazainy izao tontolo izao, lay anaranao makakindrindra fifaliany tany rehetra. Manandratra ny anaran'ny tompo, tsara ny manandratra ny anaran'ny tompo, tsy misy anarana tsara Jesosy ny tsy mamitaka atsika raha lasa anabavika. Amen. Misy an'ity anankiray ity hoe qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu. Amen. Misy amin'ny teny frantsay ilay izy fa misy amin'ny teny gasy ihany koa. Dia iarahantsika mihiry zany androany amin'ny fifaliana. Ny votoatiny dia zao hoe tena tsara ny manandratra ny anarany. Alleluia! Loi tehaka ho an'ny tompontsika. Loi ilaitsika zany androany. Zao tsisy bateritsika fa nitehakasika manandratasika ny tompo androany. Loa raha sika tehaka fotsiny. Eo
antsika miteny frantsay aloha avera itsika miteny gasy rehefa avy eo. Alléluia. Eo ary qu'il est bon. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur. Son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur. Son esprit agit. Qu'il est bon. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Comment décrire sa bonté, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté, et tous ses bienfaits. Dès le matin, louons-le, jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Tena tsara
ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy no ny fony feno fitiavanao antsy tsy voarefy ny fahasoavany eo ihany tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy no ny fony feno fitiavanao antsy tsy voarefy ny fahasoavany eto izahay tafavory eto izahay tafavory eto anatreana amfosisaina iray Alleluia aminy fanay eto izahay tafavory eto anatreana amfosisaina iray aminy fanay tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy no ny fony feno fitiavanao antsy tsy voarefy ny fahasoavany tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy no ny fony feno fitiavanao antsy tsy voarefy ny lotsika iarahira hoe fahasoavana lehibe fahasoavana lehibe sy famarinana an'ilay tompotsitoa an'ilay tompotsito andriamanitro zao rehetra ataonao izay rehetra ataonao de tsara voko ary mandrakizay ny fiderako anao tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy no ny fony feno fitiavanao antsy tsy voarefy ny fahasoavany tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy no ny fony feno fitiavanao iray feo ilaza hoe voninahitra sy hery voninahitra hery ho an Jesosy Kristy tena mpamonjy fahavelona izy voninahitra hery ho an Jesosy Kristy tena mpamonjy fahavelona izy tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy no ny fony feno fitiavanao antsy tsy voarefy ny fahasoavany tena tsara ny manandratra ny anarany fankasitrana tolory azy no ny fony feno fitiavanao antsy tsy voarefy ny fahasoavany tsy voarefy ny fahasoavany tsy voarefy ny fahasoavany tsy voarefy ny fahasoavany Alleluia tsy voarefy ny fahasoavanao Jesosy meo azy ny voninahitra hery ho an Jesosy Kristy lea lay mpamonjy fahavelona izy voninahitra hery ho an Jesosy Kristy lea lay mpamonjy fahavelona izy
andanitro tinayana asandratrainyana nanao manzakayanao manzakayeto aminay izay mindehana fa ilazana tsaranao fa ilaza nyasaranao zay oderainanye wavi uderainanye fa panzaka deraiku uderainanye uderainanye keitin siniwavi uderai kwanye fa panzaka derai kuduri derai kudurira Raisa ny fiandrianana ho anao ny voninahitra ho anao ny hery ho anao ny haja mandrakizay itianao andriamanitro itianao lay tiay taloha itianao ampianaro ka ampianaro itianao aminy fo saina sy fanahy bazao itianao itianao andriamanitro itianao lay tiay taloha itianao ka ampianaro itianao aminy fo saina sy fanahy. Alleluia. Jesosy eo sotranao zahay satria Andriamanitra mpandinika ny vosiny fo ianao Andriamanitra mandinika ny anatinay tsiraray avy ianao ary androany zahay mbola afaka nanantona anao tao anatin'ny fiankofana tao anatin'ny fiderana tena fanatitra tsy hira fa tena fanatitra
ho fanompona ianao, fiankofana, fiondrehana eo anatrehanao. Izany hira izany mahita ny ao anatina ianao, mahita ny fanajana ianao amin'ny zavatra rehetra. Ary androany dia miondrika aminao zahay araka ny teninao tokoa hoe tiavany Jehovah Andriamanitra anahy amin'ny fonareo rehetra, sainareo rehetra, ny herinareo rehetra, amin'ny fanahinareo. Izany no anatonanay anao feno amin'ity androany ity. Alléluia. Car il est glorieux et digne de louange, à l'agneau sur le trône. Et seul, chantant nos louanges, à l'agneau sur Irao farany le zany. trône. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de louange, À l'agneau sur le trône. à lui seul, Chantant nos louanges, à l'agneau sur le trône. Doitehaka ho an'ny Tompo isika. Alleluia. Tsara ny Tompo afaka mahazo toerantsika. Alléluia. Zao fotoana izao tsika dia hanompo ny tompodray amin'ny fanatitra. Inoko hoe mitovy amiko nareo hoe tena sarobidy ny fananantsika fiangonana. Sarobidy ny fananantsika an'ity fiangonantsika ity. Sarobidy ny fananantsika an'izao tambazotra sy ity amay izao. Dia inoko hoe ao am-ponao koa ny anitarana fanjakan'Andriamanitra. Inoko hoe tiantsika koa raha hisy olo-kafa ho tahian'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fiangonana izao. Dia raha nompon'ny Tompo amin'ny alalan'ny fanatitra tsika dia ho ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izany fanatitra izay ho ataonao izany. Dia azonao an-tsaina ve hoe ohatra ny ahoana ny valim-pity azontsika any an-danitra hoe isika mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, isika mandray anjara ho amin'ny filazantsara. Dia andao ary ao ataontsika mipifaliana be izany fanatitra izany dia manasa antsika efa reto ny boaty dia manasa antsika androso.
Alléluia. Alléluia. Tsara ny tompo sotra azy ny amin'ny afatsika niaraka ny terasy teo nanome voninahitra ilay Andriamanitra lehibe izay tokony fahefana sy ny rehetra dia miaraba ny ranaba Francia avy any Tamatavy antsika tia kamafo an'ny tompo dia miaraba ny mialy izay hoe tsy tonga soa fa tonga tanteraka eto Antananarivo satria efa hifindritra izy ireo moa zany antsika tia kamafo an'ny tompo izy efa mianaka zany efa hipetraka eto Antananarivo dia tsara ny tompo andre tenin'Andriamanitra isika izao fotoana izao amen mino fa vonona ny fonao ny amin'ny teny izay hoentin'ny tombodray androany otsika iomana ao anatin'izany dia anao antiranakay ty hoe parle à mon cœur tenena diapoko tompo dia mivavaha ianao androany ny amin'ny zavatra izay teny izay omeny tombodray amin'ity fotoana androany ity dia raisitsika moa rahalahy Mansour sy Viviane nandika ny tenin'Andriamanitra ny vaveo. Alléluia. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, attendris mon cœur. Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, attendris mon cœur. Oui, attendris mon cœur. Montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur. Tu es le seul qui peut me montrer mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur. Saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné je t'appartiens, Jésus, saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Montre-moi mon cœur,
Montre-moi mon cœur. Oui, montre-moi mon cœur. Attendris mon cœur. Attendris mon cœur. Oui, attendris mon cœur. Alléluia. Seigneur, c'est le cri de notre cœur. Tompo zany tokoa no antsoiny fonay C'est notre prière. ary favakay. C'est d'avoir notre cœur attendri. Tena hoe mba hialefaka ny fonay, Nous brisons notre cœur, Seigneur, devant toi. manolotoro ny fonay eo anatrehanao izahay. Nous te prions, Seigneur, de nous montrer notre cœur. Ary mangataka aminao izahay mba ampisehonao anay ny fonay, Non pas pour nous accuser, tsy hampangana anay mais nous avons besoin de ta lumière fa tena mila ny fahazavanao izahay. pour voir notre condition, Mba hita ny toetranay izahay pour racheter le temps. ary mba hanombotra ny fotoana Parce que les temps sont mauvais. satria ratsy ny andro. Seigneur, écoute le cri de notre cœur Tompo eno ny antso ny fonay qui crie vers toi ce matin. izay miantsoantso anao amin'ity maraina ity, Car notre âme soupire après toi. satria tena maniry anao ny fananay. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tena mila anao izahay Tompo, Nous avons besoin d'entendre ta voix. mila maheno feo anao Nous izahay, sommes là en tant que des brebis ary eto izay atahaka ny ondronao, et nous voulons entendre la voix du berger. dia te aheno ny feo an'ny Pas la mpiandro parole d'un homme, tsy feo an'olona mais la voix de notre maître. fa feo amin'ny tomponay. Alors, Seigneur, Tompo, nous venons à toi, ka noho izany dia tonga eto anatrehanao tels que nous sommes, amazay anay dans notre condition, amin'ny toerana izay misy anay, car nous savons que tu es là, satria fantatra efa eto ianao, que tu veux nous parler. ary te hiteny aminay ianao, Et nous voulons disposer notre cœur, Seigneur. ary tena te hanokatra ny fonay izahay. Que ton esprit, Seigneur, Dia aoka ny fananao parle à ton Église, hiresaka amin'ny fiangonana que nous sommes, Seigneur. izay izahay Tompo. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus.
parle à mon cœur. Attendez mon cœur, Seigneur. Attendris mon cœur. Oui, attendris mon cœur. Saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Ankamazotoerantsika. Bonjour à tous Miarabantsika rehetra et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne ary miarahaba ihany koa ho andreo izay manaraka mivantana et ceux qui nous suivront plus tard. ary izay mbola hijery ao aorianan'izao ihany koa. J'espère que tout le monde va bien. Ary mino hoe ao tsara daholo isika rehetra, salama tsara daholo a. Bienvenue à tous ceux qui étaient partis à travers l'île. Dia tonga soa ho andreo izay rehetra eraky ny nosy a. Il y a Fachou, il y a Nandeha eraky ny nosy a, Touzou, il est là Touzou. Fashoa, Tozo a. Ok. Il y a ceux qui sont venus s'installer, Dia misy a ireo tonga izay mifindra eto a. Mi et sa famille. Misy ny fianakaviany. Donc, il y a quelqu'un d'autre? Bienvenue à Francia, Dia tonga soa Francia qui est de passage. izay mandalo Ou a. bien tu es venu t'installer toi aussi? Sa hoe hipetraka eto koa ianao. Bienvenue. Tonga Ouais. soa. Ce matin, je vais essayer d'être le plus court possible. Amin'ity marainty a dia tena ezaka mba hoe ho fohy a farak'izay azo atao. Et j'ai besoin de votre clémence, de votre patience. Dia tena hoe mangataka ny faharetanareo a. Parce que c'est un message, vu la préparation, je devais faire 2 à 3 messages. Satria tamin'ny nanomana an'ity a dia tokony hoe afatra roa na telo le izy a. Mais je vais essayer de le concentrer autant que possible. Fa tena niezaka natambatra anankiray le izy a. Et voilà, merci pour votre compréhension. Dia misaotra ny amin'ny fahazonareo sahady a. Je vais parler d'un sujet, mais vraiment hyper important, Hiresaka lohahevitra tena hoe zava-dehibe a. qui nous concerne, nous les chrétiens, Izay mahakasika antsika kristianina qui vivons dans ces derniers jours. izay miaina amin'izao andro faran'izao. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Tena hoe vaovao mafaly aloha le izy a. Une bonne nouvelle qui me réjouit, Vaovao mafaly a izay mampifaly ahy a. mais c'est aussi une nouvelle qui suscite une très grande crainte dans mon cœur. Fa tena ihany koa nefa ny vaovao a izay tena miteraka tahotra any anatin'ny foko. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où nous allons parler de l'avènement du Seigneur. Vaovao mafaly le izy a satria tsika miresaka ny fiavian'ny tompo. Mais nous n'allons pas parler de ce sujet du point de vue, comment dire, doctrinal, Fa isika tsy resaka an'izany lohahevitra izany a araka hoe fampianarana. on ne va pas parler de ce sujet du point de vue eschatologique, Tsy resakitsika an'izany lohahevitra izany a amin'ny resaka eskatolojia na fampianarana momba ny andro farany sy ny fiavian'ny tompo. mais nous allons parler surtout de préparation. Fa hiresakitsika ny fiomanana. Et donc nous allons prendre notre Bible Dia dans andray l'épître de baibolisika Paul aux Thessaloniciens. ao amin'ny epistily soratan'ny Paoly a
amin'ny Thessalonianina 1 Thessaloniciens chapitre 4, Thessaloniana voalohany toko fahaefatra. nous allons prendre à partir du verset 15. Dia hovakitsika manomboka amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra andiny fahadimy ambin'ny folo. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'arkanjely ary ny trompetra'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Nous connaissons tous ce passage. Samy mahafantatra ny io andalana io daholo isika. Il n'y a aucun chrétien qui n'est pas informé de cela. Ary tsy misy kristianina izay tsy efa nampandrenesina an'izany. Tous les chrétiens. Ny kristianina rehetra. Et chose étonnante, même les musulmans. Ary ny zavatra mahagaga eny fa na dia ny musulmana. Ils savent que le Seigneur va revenir. Fantatrareo fa hiverina ny Tompo. Les chrétiens et même les musulmans attendent le retour du Seigneur. Ny kristianina eny fa na dia musulmana ra dia miandry ny fiverenan'ny Tompo. Les 4 évangiles. Ny filazantsara anankiefatra. Le livre des Actes des Apôtres. Ny boky asan'ny apôstôly. Les épîtres. Ny epistily. Et même le livre d'Apocalypse. Eny fa na dia boky apokalypsy. Tous parlent de l'avènement du Seigneur. Dia miresaka ny fiavian'ny Tompo daholo ana ny fiverenan'ny Tompo. Et nous les enfants de Dieu, dia isika zanak'Andriamanitra, nous attendons le retour du Seigneur. Dia isika ihany koa dia miandry ny fiavian'ny Tompo. Amen. Amen. Mais comment est-ce que nous concevons ce retour du Seigneur? Fa ahoana ny fomba fandraisantsika an'izany hoe fiavian'ny Tompo izany? Mes frères, rahalahy, c'est un sujet très important. Tena hoe lohahevitra tena zava-dehibe zany. Un sujet très important qu'il faut prendre très au sérieux. Lohahevitra tena zava-dehibe izay tokony ho raisintsika matotra. Oublions tout ce que nous savons. Adonoy daholo izay efa fantatsika. Oublions tout ce que nous connaissons. Adonoy ny fahalalantsika. Et restons attentifs à la voix de l'Esprit dans notre cœur. Dia andao isika mila tsofina ny amin'ny feo amin'ny fanahy ao anatin'ny fontsika. Vous savez, il n'y a aucune génération Ary lazaiko aminareo fa tsy nisy taranaka qui était aussi proche de l'avènement du Seigneur que cette génération. tsy nisy taranaka izay manakaiky ny fiavian'ny Tompo raha tsy ity taranaka ity. Il n'y a aucune génération Ary tsy misy taranaka qui a reçu beaucoup d'enseignements et beaucoup de connaissances sur l'avènement du Seigneur comme notre génération. Ary tsy nisy taranaka nandray fampianarana sy fahalalana momba n'izany fiavian'ny Tompo izany raha tsy ity taranaka misy antsika ity. Il n'y a aucune génération Tsy misy taranaka qui a vu beaucoup des signes des derniers temps
comme notre génération. izay nahita ny fambara ho an'ny andro farany a raha tsy tia taranaka misy antsika ity. Ça veut dire que nous avons beaucoup reçu Zany hoe tena efa nandray betsaka isika pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur. mba hanomana antsika ny amin'ny fiavian'ny tompo. Ce serait quand même bête Ary de tena hoe rater l'enlèvement de l'Église. ary tena ohatrany hoe mampalahelo raha ohatra tsika no diso amin'ny fananganana fiangonana, fampakarana fiangonana. On parle beaucoup de l'avènement du Seigneur. Tena hoe resahana betsaka ny fiavian'ny tompo a. On a beaucoup de signes qui montrent que le Seigneur est vraiment proche. Ary tena betsaka ny fambara hoe efa akaiky ny tompo. Mais où est-ce que nous sommes, toi et moi? Fa aiza ho aiza isika, aiza ho aiza zasy ianao. Nous sommes vraiment et tellement équipés pour ne pas être pris au dépourvu. Ary isika dia efa tena nampitaovana be dia be mba tsy hoe tsy hahazo an'izany. Nous sommes tellement équipés que nous n'avons pas quand même le droit de rater ce grand événement. Tena efa nampitaovana be dia be isika mba tsy hahafahantsika hoe diso an'izany fiavian'ny tompo izany. Mais ça ne suffit pas de savoir que le Seigneur va venir. Fa tsy ampy fotsiny ny mahafantatra hoe ho avy ny tompo. Ça ne suffit pas. Tsy ampy izay. Il faut plus que cela. Fa mila mihoatra an'izany. Nous avons besoin d'être préparés. Mila miomana isika. Si on lit dans Apocalypse chapitre 19, Raha vakitsika amin'ny Apokalipsy toko 7. et le verset 7, Teny andiny 7. il est dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka nomey voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. C'est un jour de gloire, Tena hoe andro voninahitra, c'est un jour d'allégresse, andro firavoravona, c'est un très grand jour. tena hoe andro lehibe, Le jour où le Seigneur va venir prendre son Église. ny andro izay hiavian'ny tompo angalany fiangonana, ampakarany fiangonany. Mais quelle Église? Fa fiangonana manao ahoana? Quelle épouse? Fofombady manao ahoana? Pas n'importe quelle épouse, Tsy izay hoe fofombady rehetra mais koa, celle qui s'est préparée. fa izay efa niomana. C'est-à-dire, il y en a qui ne se sont pas préparés. Zany hoe nisy izay tsy niomana. Nous connaissons bien la parabole des 10 vierges. Fantatsika tsara ny fanoharana ny amin'ny fihetsiny 10. Il y avait les 5 sages et les 5 folles. Nisy andreo 10 miendry ary 10 adala. Mais toutes étaient vierges. Fa izy ireo nefa dia samy virjiny. Ça veut dire, ils avaient gardé une pureté. Izany hoe tena niazona fahadiovana izy. Et elles vivaient dans la sainteté. Ny aina tamin'ny famasinana. Ce pas des filles qu'on a ramassées dans la rue. Fa tsy hoe tovavy izay nirofona teny an-dalana Elles kory. étaient pures Fa tena hoe nadio izy dans ireo une même maison. tao anatina trano anankiray. Nous savons que ça typifie des chrétiens, Ary fantatsika hoe miresaka momba ny kristianina des zany. enfants de Dieu qui Zanak'Andriamanitra sont à l'église. izay ao anaty fiangonana. Mais en étant à l'église, Fa nefa hoe ao anaty fiangonana, certains étaient considérés comme des sages nisy izay nresahana hoe endry et d'autres comme des folles. ary ny sasany dia hoe adala. Certaines s'étaient préparées, Ny sasany dia niomana, ils avaient une réserve d'huile, nanana
Tilohilo izy ireo, solika izy ireo. Mais d'autres, ils n'avaient pas de réserve d'huile. Fa ny sasany a dia tsy nanana solika. Mais toutes étaient des vierges. Fa izy ireo nefa dia virjiny avokoa. Toutes étaient des enfants de Dieu. Izy ireo a dia zanak'Andriamanitra avokoa. Mais certaines sont acceptées par le Seigneur, Fa ny sasany a dia niraisin'ny tompo, d'autres ne sont pas acceptées par le Seigneur. ary ny sasany a dia lavin'ny tompo. Ça ne suffit pas d'être seulement un enfant de Dieu. Ary tsy ampy fotsiny hoe zanak'Andriamanitra. Ça ne suffit pas de dire, oui, j'ai déjà reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ary tsy ampy fotsiny miteny hoe za efa nandray an'i Jesosy aho ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Les vierges folles étaient vierges. Le virjiny adala dia virjiny izy Ce n'est ireo. pas qu'elles ont perdu leur virginité. Tsy hoe very ny mahavirjiny azy ireo akory. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens, Izany hoe misy kristianina lors de l'avènement du Seigneur, rehefa ho avy ny fiavian'ny tompo ils vont rester. dia ho tafatsanina izy ireo. On comprend cela? Takantsika ve zany? Recevoir le Seigneur, Mandray an'ny tompo a, être baptisé, atao batisy, venir à l'église, tonga aty am-piangonana, servir le Seigneur, manompo ny tompo. ça ne suffit pas. Tsy ampy zay. C'est pas qu'il y a des œuvres à faire, Tsy hoe misy asa tokony atao akory zany a, parce que nous ne sommes pas sauvés selon nos œuvres, satria sika dia tsy voavonjy ny amin'ny mais nous asa, sommes sauvés par grâce. fa sika dia voavonjy any amin'ny fahasoavana. Les 5 vierges folles Le virjiny dimy adala qui sont restées dehors, izay tany ivelany, ce n'est pas qu'en restant dehors, elles n'étaient plus vierges. tsy hoe satria tany ivelany izy ireo a dia tsy virjiny Elles intsony sont izy zany. restées toujours vierges. Mbola virjiny izy ireo a, Elles sont toujours restées des enfants de Dieu. mbola zanak'Andriamanitra izy ireo, Mais ils ne sont pas entrés. fa tsy Ils ne sont tafiditra, pas reçus. tsy par l'époux. tsy niraisin'ilay mpapakatra, Parce qu'elles ne s'étaient pas préparées. satria tsy niomana izy ireo. On peut être fervent, Mety hoe tena afaka mafana fo isika, on peut servir le Seigneur, manompo ny tompo, mais rater l'avènement du Seigneur. dia nefa diso any amin'ny fiavian'ny tompo. Beaucoup de chrétiens Ary maro ny kristianina vont rater l'avènement du Seigneur. ho diso a amin'izany fiavian'ny Ça ne veut tompo pas dire qu'ils ne izany. sont pas des enfants de Dieu. Tsy midika akory zany hoe tsy zanak'Andriamanitra izy ireo zany. Qu'est-ce qui était arrivé à ces vierges? Fa inona no nanzoan'ireo virjiny ireo? Ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Tsy nanana solika atao amin'ny fitoeran-jirony izy ireo a. Donc quand, prenons un exemple, ça c'est une lampe. Ndao raisitsika hoe iny a ilay fitoeran-jiro La a. lampe donne une lumière. Ilay fitoeran-jiro a dia manome tsy Mais pour fahazavana. que la lampe donne de la lumière, Fa mba hatonga an'ilay fitoeran-jiro a il amin'ny faut de l'huile fahazavana à l'intérieur. dia mila solika ao anatiny. L'huile doit se trouver à l'intérieur. Ary ny solika dia tokony ao ao anatiny. Nous sommes donc nos vies, nous sommes les lampes en question. Ary isika ilay fitoeran-jiro a, Nous sommes la lumière du monde. isika no fahazavan'izao tontolo izao. Et nous avons besoin d'avoir de l'huile Ary mila manana an'izay solika izay isika à l'intérieur de nous. ao anatsika. C'est-à-dire c'est notre intérieur qui compte. Izany hoe ny ao anatsika no tena zava-dehibe, C'est pas l'extérieur. tsy ny ety ivelany a, Parce que l'extérieur, on peut fabriquer. satria ny ety ivelany a dia afaka Mais amboarina. qu'est-ce qu'il y a dans notre intérieur? Fa inona no ao anatsika? Il manquait quelque chose Misy zavatra tsy ampy. dans la lampe des 5 vierges folles. Nisy zavatra tsy ampy atao amin'ny fitoeran-jiron'ireo a virjiny dimy adala. Mais quand le temps était proche, Rehefa nanakaiky ny fotoana c'est là qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'ont pas suffisamment d'huile. dia teo izy ireo vao tonga saina hoe tsy ampy a ny solika nananan'izy ireo. C'est-à-dire on peut mener sa vie comme on veut Izany hoe afaka hoentsika ny fiainantsika arak'izay et se dire itiavantsika azy. non, j'ai encore le temps. Dia miteny itsika hoe mbola manana fotoana, Non, je suis en bonne santé, salama tsara, je peux faire tout ce que je veux, afaka manao zay tiako a, je profite un peu de la vie. manararoatra kely ny Mais fiainana. quand le Seigneur sera vraiment proche, Fa rehefa tena hoe ho akaiky ny tompo a je veux me repentir. dia hibebaka.
C'est ce qui s'est passé avec ces 5 vierges folles. Ary izay no tranga tamin'ireo viritsy ny 5 atala ireo. Elles n'ont pas su racheter le temps. Tsy hain'izy ireo any nanonitra ny fotoana. Elles ont pensé que non, on a encore le temps. Neritreritra izy ireo hoe mbola manana fotoana ka. Mais la Bible nous dit, Fa zao no lazain'ny Baiboly amintsika vous ne savez ni le jour ni l'heure. hoe tsy fantatra ireo na ny andro na ny ora. Et donc, nous avons besoin de nous préparer. Zany hoe mila miomana isika. Nous avons besoin d'être toujours prêts. Mila vonona foana isika. Parce que le Seigneur viendra à tout moment. Satria mety ho tonga amin'ny fotoana rehetra ny tompo. À tout moment. Amin'ny fotoana rehetra. Ça peut être dans notre sommeil. Mety hoe ao anatin'ny torimasontsika. Ça peut être maintenant, en plein culte. Mety hoe amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fotoam-bavaka. Ça peut être dans la rue, pendant que nous sommes à la cuisine peut-être. Mety hoe ny andalana, mety hoe rehefa ao an-dakozia isika. Dans notre lieu de travail. Any amin'ny toeram-piasantsika. La trompette peut sonner à tout moment. Ary mety haneno amin'ny fotoana rehetra ny trompetra. Et seuls ceux qui se sont préparés vont monter au ciel à la rencontre du Seigneur. Ary ireo izay niomana irery ihany no hiakatra hitsenan'ny tompo. Imaginons que nous venons à l'église. Dontsika eritreritra hoe makaty am-piangonana isika. Imaginons que nous avons prêché l'évangile à des gens. Eritrereto hoe tsika dia nitory filazantsara tamin'ny olona. Imaginons que nous servons le Seigneur. Eritrereto hoe tsika manompo ny tompo. Et le Seigneur arrive. Dia tonga ny tompo et qu'on n'est pas enlevé. Dia tsy tafakatra isika. Et on va rester avec ceux qui n'ont pas cru. Dia ho tafajanona miaraka amin'ireo izay tsy nino. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dia ahoana no lazain'izy ireo? Ils vont dire, toi tu t'es dit chrétien. Ianao milaza ho tena ho kristianina. Mais pourquoi tu n'es pas monté? Hoe fa manino ianao tsy tafakatra? Tu es resté avec moi. Tafajana Pourquoi miaraka tu n'as amiko pas ianao. profité de la vie comme moi? Dia fa nanina ary ianao tsy nanararoatra ny aina tahaka? Il fallait profiter de la vie comme moi. Tokony nanararoatra ny aina tahaka ny nataoko. Vous voyez combien c'est bête de rater l'avènement du Seigneur. Hitanareo tena hoe zavatra ohatrany hoe mampalahelo raha hoe diso amin'ny fiavian'ny tompo isika. Fahadalana. Merci. Matthieu 24. Matthieu antsoko fa 4:20. On va lire à partir du verset 42. 42. Fakitsika manomboka amin'ny andiny faharoa amby efapolo. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas sa maison. Elle ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo, nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra, dia ho niambiny izy ka tsy namelany tranony ho taminy. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Tenez-vous prêts. Koa miomana. Tenons-nous prêts. Miomana isika. À tout moment. Amin'ny fotoana rehetra. Parce que le Seigneur viendra à tout moment. Satria ny tompo dia ho avy amin'ny fotoana rehetra. Il n'y aura pas de signe dans le ciel.
tsy ho isy hoe fanambarana eny amin'ny lanitra qui va montrer que dans quelques minutes, le Seigneur va venir. izay ampiseho hoe afaka minitra vitsy any dia ho avy ny tompo. Il y aura un son de trompette Izy feoana trompetra et seuls ceux qui sont prêts entendront le son de la trompette. ary ireo izay vonina ihany no aheno an'izany feoana trompetra izany. Et ils seront enlevés. Dia ho ampakarina izy ireo. Et cette préparation, ça coûte. Ary izany fiomanana izany dia misy vidiny aloha. On parle de vierges qui attendent leur époux. Niresakitsika andro Virginia izay niandry ny mpapakatra. Donc il y aura un mariage. Izany hoe isy fampakaram-bady. Quand on prépare un mariage, Rehefa manomana fanambadiana fampakaram-bady il y a des dépenses à faire dia misy vola lanina, pour la préparation. misy fandaniana ho an'ny fanomanana, Il y a des robes de mariée qu'il faut acheter, misy akanjo mariage tokony il y a vidiana, des costumes à acheter, des chaussures, misy akanjo misy kiraro il y a tout un tas de choses à préparer. misy zavatra be dia be mila homanina Et ça coûte. dia mila aloha vola ireny. Lorsque les vierges folles Rehefa ireo virtsiny dimy ont adala réalisé qu'elles n'avaient pas suffisamment d'huile, rehefa nafantatra izy ireo hoe tsy ampy ny solika ananan'izy elles ont ireo demandé aux vierges sages de leur en donner un peu. dia nangataka tamin'ireo virtsiny endry izy mba hoe amme azy. Et la réponse des vierges sages était la suivante. Dia izao ny valitenin'ileo virtsiny dimy endry: Allez acheter. mandehana ka mividiana. C'est-à-dire, il y a un prix à payer. Izany hoe misy vidiny aloha. Nous avons un prix à payer Misy vidiny tokony alohantsika dans notre préparation eo amin'ny fiomanantsika pour le retour du Seigneur. ny amin'ny fiavian'ny tompo. Nous avons un prix à payer. Misy vidiny tokony alohantsika Et ce prix, ce n'est pas de l'argent. ary io vidiny io dia tsy vola Mais le Seigneur a dit, fa izao lazain'ny tompo: si quelqu'un veut me suivre, raha misy tahanaraka le prix à payer, c'est quoi? inona le vidiny tokony C'est aloha? qu'il renonce à lui-même, Dia ny hoe mandany tenany qu'il se charge de sa croix mitondra ny azy et fijaliany qu'il me suive. dia anaraka. C'est ça l'huile. Ary izay le solika Mourir à soi-même. maty ny amin'ny tena. Nous avons besoin de toujours conserver de l'huile en nous. Tena hoe mila mitahiry ny solika ao anatsika foana isika, Parce qu'il y a beaucoup de choses satria misy zavatra maro qui peuvent nous divertir izay mety mahavariana antsika au point d'épuiser toute notre réserve d'huile. ka tonga hatramin'ny hoe mandany ny solika ao anatsika rehetra izay nananantsika rehetra. C'est quoi ces choses-là Ary iny reny zany qui zavatra peuvent zany épuiser notre réserve d'huile? izay mety hoe andany ny tahiry-tsolikatsika. Luc chapitre 21. Luka toko faha 20. Encore une mise en garde. Mbola fampitandremana ihany Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Verset 34. 21 à partir de verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luka toko faha 20:7 ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany vokatry ny fisotrotoka sy ny famamona ary ny fiahiahin'ny zao fiainana izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany.
fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany fa miambeny ka mivavaha mandrakariva mba hery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Restons un petit instant sur ce passage. Andao isika hijanona kely eto amin'ity andalana Prenez ity. garde à vous-même de cœur que vos cœurs s'apaisantissent. Ary mitandrema ianareo fandrao ny fonareo ho vesarany. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le Seigneur va venir? Inona zavatra hitranga rehefa ho avy ny tompo? Nous allons monter au ciel. Isika dia hiakatra ho any an-danitra. Maintenant que nous sommes sur la terre, Isika zao ety ambonin'ny tany nous sommes soumis à la loi de la pesanteur. dia isika dia misy ny sinton-tany. Merci. Si on tient quelque chose, Raha ohatra tsika ka mitazona zavatra On anankiray relâche. dia avotsitritsika il tombe par terre. dia milatsaka amin'ny Il y a tany la iny. loi de la pesanteur. Satria misy ny sinton-tany. Si nous prenons un ballon, Raha ohatra tsika ka maka baolina nous le anankiray remplissons d'hélium, dia fenotsika rivotra et au lieu de tomber par terre, dia raha ohatra iny ka tokony hilatsaka amin'ny tany il va monter en haut. dia hiakatra eny ambony. Donc il y a une autre loi. Zany hoe misy lalàna hafa indray ny amin'izay. Ce qui va se passer à l'événement du Seigneur, Dia zavatra hitranga rehefa ho avy ny tompo nous allons monter, hiakatra isika nous allons devenir légers, ho maivana et isika nous ne serons pas soumis à la loi de la pesanteur. dia isika dia tsy eo ambany lalàn'ny sitony-tany intsony. Mais la Bible nous dit, Fa ny baiboly dia miresaka amintsika miteny amintsika prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany izy vesatra. À cause de l'état de notre cœur, Noho ny toe-pontsika au lieu de monter, raha ohatra tsika tokony qu'est-ce hiakatra qui va se passer? dia inona ny zavatra Nous hitranga allons rester. dia tafajanona isika. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Par quoi? Par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie. Ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany vokatry ny fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiahiahin'ny zao fiainana Voyez zao. à quoi est attaché ces cœurs-là? Fantatrareo ve hoe inona nampifamatotra? Hitanareo ve hoe inona nampifamatotra an'ity fo ity? Ce cœur est attaché par le manger, le boire, la prospérité, les biens matériels, les choses de ce monde. Ity fo ity dia nifamatotra tamin'ny finanana, ny fisotroana, ny zavatra mara-materialy tety amin'izao tontolo izao. Les convoitises de la chair. Ny fitsiriritany nofo. Le cœur est tellement attaché à ce qui est visible. Ny fo dia mifamatotra tamin'ny zavatra hita maso. On cherche à amasser, amasser, amasser. Avoir, avoir, avoir. Ary dia nitady ny anana hatrany, anana ihany. Par les soucis, les problèmes de la vie. Tamin'ny fiahiahina sy ny olan'izao fiainana izao. Le cœur est tellement attaché à ces choses-là. Ny fo dia tena mifamatotra tanteraka tamin'ireny zavatra ireny. Ça n'est pas que ça. Ary tsy izay ihany Parce que le problème, c'est notre cœur. satria ny olana dia ny fotsika. C'est le cœur qui s'apaisantit, qui devient lourd. Ny fo dia misy vesatra, C'est plein de haine, misy fankahalany, plein d'animosité. misy fiaremana, Il y a le manque de pardon, misy tsy famelan-keloko, la jalousie, fialonana, le passé qu'on traîne encore avec soi. ny lasa izay mbola hoentsika Il y a manaraka toutes ces antsika. choses qui sont dans le cœur, Ary misy zavatra any anatin'ny fotsika qu'on ne relâche pas. izay tsy avotritsika Ah, ça nous rend lourd. ary manavesatra antsika izany. Des choses que nous avons besoin de nous débarrasser Zavatra izay tokony avotritsika pour esoritsika paraître antsika léger. mba hahatonga antsika ho maivana. Et quand le Seigneur viendra, Dia rehefa ho avy ny tompo parce que nous sommes légers, satria tsika maivana, parce que nous sommes simples, satria tsika tsotra, parce que nous avons pardonné, satria tsika namela heloka nous serons légers pour
être enlevés au ciel, dia ho maivana isika amin'ny fampakarana à la antsika eny rencontre an-danitra du Seigneur. amin'ny fiavian'ny tompo fitsenanan'ny tompo. Amen. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu, on a vu plusieurs passages qui nous dit « Prenez garde, veillez, prenez garde, veillez, prenez garde, veillez ». Izay nampatonga ny ten'Andriamanitra be dia be nresaka tamintsika teo hoe miambena mitandrema, miambena mitandrema. De peur que notre cœur s'apesantisse, Satria sao dia hoe hiavesatra ny fosika. de peur que notre état de cœur nous retienne sur terre lorsque l'Église va être enlevée. Sao ny toe-potsika no anajanona antsika ety ambonin'ny tany rehefa ho ampakarina ny fiangonana. C'est pour cela on ne cesse pas de prêcher la croix. Ary izay no tsy mahatonga anay tsy mijanona mitory ny hazo fijaliana. Combien nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes, Satria tena hoe mila mandaha ny amintsika isika, à refuser les désirs de notre cœur. mandaha ny sitrapony nofitsika, fanirian'ny nofitsika. Ah, c'est une croix que nous devons porter. Ary tena hoe hazo fijaliana mila hoentsika izany. Parfois, on peut dire, oui, mais le Seigneur, il me comprend. Indraindray isika miteny ny tompo anie mahazo ahy e. On peut avoir tendance à mal interpréter ou mal comprendre la grâce. Ary indraindray tsy izy ny fahazontsika ny atao hoe fahasoavana. En disant, toi, tu ne me comprends pas, mais le Seigneur me comprend. Dia rehefa mitentsika hoe ianao tsy mahazo anahy fa ny tompo mahazo anahy. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu dit que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Ary eo ka tsy ho adintsika hoe ny olona dia hitsinja izay nafafiny. Ce que nous semons, nous le récolterons. Izay afafintsika no jinjaintsika. Le Seigneur n'a rien à voir là-dessus. Ary tsisy idiran'ny tompo Nous izany. sommes responsables de nos actes. Fa itsika dia tompony andraikitra ny amin'ny Nous fihetsikitsika. sommes responsables de nos décisions. Ary tsika dia tompony andraikitra ny amin'ny fanapahan-kevitritsika. Si nous ratons l'avènement du Seigneur, Raha ohatra tsika ka diso ny amin'ny fiavian'ny tompo, si nous ratons l'enlèvement de l'Église, raha ohatra tsika diso ny amin'ny fampakarana ce n'est pas la fiangonana, faute au Seigneur, dia tsy fahadisoan'ny tompo c'est izany notre faute. fa fahadisoantsika. Je répète, les 5 vierges folles, Averiko ihany ireo virjiny 10 adala, ce ne sont pas des gens qui étaient dehors, tsy olona tany ivelany ireo ce sont des gens de l'intérieur, fa olona tao anatiny, des chrétiens. kristianina. On peut penser à X, Y, Z Mety afaka mieritretsika hoe ianana et s'oublier soi-même dia adintsika ny et se tenasika, demander, est-ce que moi, dia tsy mantany tena hoe za ve moi, à l'avènement du Seigneur, za ve amin'ny fiavian'ny tompo est-ce que je vais faire partie de ceux qui seront enlevés ou non? hoe za ve ao anatin'ireo izay ho ampiakarina sa tsy. On peut avoir tendance à négocier avec le Seigneur. Indraindray isika dia miezaka fampiraraha amin'ny tompo. Seigneur, tu me comprends, tu sais. Tompo tena comprendre anahy ianao hoe C'est fantatrao très e, difficile pour moi de relâcher. tena mafy amiko ny mamotsitra, C'est trop lourd pour moi. tena mavesatra ao J'ai anahy, besoin de ta grâce. mila ny fahasoavanao a. Vous vous rappelez de l'histoire de Lot? Tadidinareo ve ny tantaran'ny Lota? Lorsqu'il fallait détruire Sodome et Gomorre, Rehefa tamin'ny fotoana izay amotehana ny Sodoma sy Gomora, Lot a essayé de marchander, de négocier avec le Seigneur. niezaka ny ady varotra ny fampiraraha tamin'ny tompo i Lota. Genèse chapitre 19. Genesis 19.
va lire à partir du verset 17. Vakitsika manomboka amin'ny 17. Alors, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Jusqu'au verset 21. Andiny fafito ambe folo ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray, mandosira monjy ny ianao, aza mierika ianao na mijany any amin'ny tany lemaka rehetra, mandosira ny atendrombohitra fandrao aringana ianao. Ary hoy Lota taminy, azan'izany tompo, indro fa efa nahita fity teo imasonao ny mpanomponao, ary efa nahalehibe ny famindramponao ianao izay nataonao tamiko amin'izay ny haiko, ary tsy afa-mandositra ny atendrombohitra aho, fandrao atratrahiny ny lozy ka ho faty aho. Indro ivohatra dia akaiky, andosirana sady kely, masina ianao, aoka andositra aho. Tsy kely vai izy io, dia ho velona ny haiko. Ary hoy izy taminy, indro efa nekeko koa ianao tamin'izany zavatra izany, ka tsy ora vako ivohatra ny lazainao io. L'autre est en train de faire du business avec le Seigneur. Ny tompo eto ny Lota eto dia manao fifampirarana. Le Seigneur est venu le sauver Tonga ny tompo hamonjy azy du désastre. amin'ny lozy. Et qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Dia inona zavatra nataony Lota? Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Tompo mila ny famindramponao a. La volonté du Seigneur, c'est que l'autre aille sur la montagne. Ny sitrapony tompo dia hoe mandeha any atendrombohitra i Lota. Et dit, Seigneur, la montagne, elle est tellement haute. Fa ozy izy Lota hoe tompo tena avo loatra le Je ne peux pas tendrombohitra. aller là-bas, c'est très haut. Tena ambony loatra tsy tonga any a, tsy afaka makany a. Mon péché, il est tellement dur, je ne peux pas me débarrasser. Tena mafy loatra ty fahotako ty tsy afy tsy Le relâchement que tu me demandes, ça me coûte cher. le fandavatena zay angataonao amiko tena mafy loatra le Tu me vidiny tokony aloha comprends, lafy tu me loatra. connais, Seigneur. Tena fantatrao a tompo. Regarde, il y a une petite ville là, c'est pas tellement loin de Sodome et Gomorre. Ah, misy vohatra kely io tsy tena lavitra ny Sodoma sy Gomora. Laisse-moi aller dans cette petite ville là. Aloha andeha amin'io tanàna kely io. C'est ce que l'autre est en train de négocier. Ary zay ny fifampirarana nataony Lota teto. Pendant que le Seigneur veut l'amener loin, Ny tompo dia te hitondra azy andeha lavitra, et lui il négocie pour ne pas s'éloigner de Sodome et Gomorre. fa izy dia nifampirarana mba tsy andehanany lavitra any Oui, Sodoma sy oui Gomora. Seigneur, sauve-moi. Tompo vonjeo Je suis devenu un enfant de Dieu, alléluia, amen. tonga zanak'Andriamanitra, halleluja, amen. Mais ce que tu me demandes est trop dur, Seigneur. Fa ty zavatra angatanao amiko ty tena mafy J'accepte tompo. mon salut. Naiky ny famonjena, Mais pardonnez. fa hamela Ah heloka. non, non, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Tsy fantatrao ny nataony Tu sais tompo. pas ce qu'il a dit. Tsy fantatrao ny zavatra Tu sais pas niteneniny. comment il m'a traité. Tsy fantatrao hoe ohatrany Ah ahoana non, ny Seigneur, nanaovany s'il te ahy. plaît, comprends-moi. Tompo tena mba comprendre anahy kosa ianao e. Hein? La petite ville là, Seigneur. Tanàna kely io tompo Tu m'as sauvé. Nifonjenao a. Laisse-moi aller dans cette petite ville. Aloha mba handeha amin'io tanàna kely io. C'est la négociation que l'autre était en train de faire là. Ary izay le fifampirarana nataony Lota Alors teto que a. le plan du Seigneur, c'est de l'amener très loin sur la montagne. Dia nefa ny drafitr'Andriamanitra dia nitondra azy a any amin'ny tendrombohitra ny alavitra. C'est pas très loin sur une plaine, Tsy hoe lavitra eny amin'ny lemaka, mais sur une montagne. fa eny amin'ny Il faut tendrombohitra. monter. Mila miakatra. Est-ce que celui qui l'a sauvé de Sodome et Gomorre, Ilay a namonjy azy atao Sodoma sy Gomora est-ce zay qu'il n'était pas capable de l'amener jusqu'à la montagne? tsy afaka hitondra azy eny amin'ny tendrombohitra. Mais le cœur de l'autre n'était pas disposé.
fa ny fony Lôta dia tsy voniny. Son cœur était encore attaché à Sodome et Gomorre et dans les environs de Sodome et Gomorre. Fa ny fony dia mbola mifamatotra tamin'ny Sodoma sy Gomora sy ireo izay manodidina ny Sodoma sy Gomora. Il y a un rattachement entre Sodome, Gomorre et la petite ville. Mbola nisy fifamatorana teo amin'ny Sodoma sy Gomora sy ilay vohitra kely, ilay tanàna Les kely. petites habitudes d'avant, Misy hafazarana kely les fahiny petites choses d'avant. ny zavatra kely fahiny. Non, je ne peux pas tout relâcher, Seigneur. Tsy afaka Tu fotsitra peux daholo me izy rehetra comprendre, tompo. Seigneur. Tena mba hoe mahazo akosa ianao e. Oh, Seigneur. Tompo. Puisse le Seigneur nous donner la force Ny tompo ane ame hery atsika de résister à la tentation mba hanohatra fakampana et de dire, Seigneur, me voici. dia hiteny hoe tompo ity aho. Tu sais que je suis faible, Fantatrao hoe marefo aho mais je veux avancer avec toi. fa te handroso hiaraka aminao aho. J'ai des défauts, Seigneur, Manana ny fahadisoako aho mais ça me fait mal, ces défauts. ary tena hoe mankarary ahy reny fahadisoandreny Je veux les relâcher. te hamotsitra an'izany aho J'ai besoin de ton aide. fa tena mila ny fanampianao aho. Aide-moi, Seigneur, Ampio aho tompo pour avancer. mba handroso. Amen. Amen. Voyez, frères et sœurs, Tanareo lalasanabavy a l'enlèvement de l'Église est un sujet très important pour nous. ny fampakarana ny fiangonana dia tena loha hevitra tena zava-dehibe ho antsika. Ce n'est pas une question de choix. Tsy resaka safidy a Que je choisis d'obéir certaines choses et d'autres non. hoe misafidy a ka atao zavatra sasany a fa ny sasany kosany a tsy ataoko. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu au sérieux. Fa tena mila mandray matotra ny ten'Andriamanitra isika. La condition sine qua non pour être enlevé lors de l'avènement du Seigneur, c'est le renoncement de soi. Ny fepetra tokana izay atonga antsika ho ampakarina rehefa ho avy ny tompo a dia ny fandavana ny tenantsika. Le Seigneur a dit Izao no lazain'ny tompo, une seule chose. tokana ihany a Si quelqu'un veut me suivre, raha misy tanaraka qu'il renonce à lui-même, aoka izy andany qu'il tenany se charge de sa croix hitondra ny azy et fijaliana qu'il me suive. ka hanaraka. Ça fait mal. Marary le izy a, Ça fait mal de mourir à soi-même. marary a ny hoe matiny amin'ny tena, Ça fait mal de relâcher. marary ny hoe mamotsitra. Mais nous avons le choix. Manana safidy isika, Relâcher, amotsitra, pardonner, mamela, oublier manadino a pour être prêt. mba ho vonina. Ou garder tout cela dans son cœur Na hoe hiazona an'izany ao anaty Être rehetra izany ao anaty apaisanti. fontsika dia avesatra, et quand le Seigneur viendra, dia rehefa ho avy ny tompo on reste. dia tafatsanina. Personne ne peut dire qu'il est déjà arrivé. Ary tsy misy afaka milaza hoe efa tonga. Personne ne peut dire que top, pour moi il n'y a pas de problème. Ary tsy misy afaka milaza hoe za efa top tsy misy olana tsony a. Sauvés, oui, nous sommes sauvés. Voavonjy a efa voavonjy isika. Nous sommes des enfants de Dieu. Zanak'Andriamanitra isika. Nous sommes des vierges. Virjiny Mais la isika. question qui se pose, Fa fanontaniana mipetraka, sage ou folle? adala sa endry. Les folles, elles étaient insouciantes. Ny adala dia tsy nieritreritra ninina izy ireo, tsy Ah, on a nirarana encore le ninina. temps. Mbola manana fotoana. Les sages, elles ont été prévoyantes. Fa ny endry a dia efa nanomana izy ireo. Je répète encore, c'est un sujet très important. Averiko ihany aloha hevitra tena zava-dehibe. Qui me concerne, qui nous concerne. Izay mahakasika ary mahakasika antsika. J'ai besoin de m'examiner tous les jours. Ary mila mandinika an-tena koa isan'andro a. Vous savez ce que Paul a dit? Fantatrareo ve lazain'i Paoly? Le grand apôtre, Ilay apôstôly lehibe, celui qui a été choisi par Dieu
ilay nofidian'Andriamanitra pour apporter les révélations sur l'Église, mba hitondra ny fanambarana momba ny fiangonana, celui à qui Dieu a ouvert largement son cœur pour lui montrer son plan, izay nanokafa ny tompony fony mba anambarany ny drafiny. vous savez ce que Paul a dit? Fantatrareo ve nylazain'ny Paoly? Le grand Paul, hein? Paoly le apôstôly lehibe 1 Corinthiens chapitre 9. Korintiana voalohany toko fasivy. Nous lisons beaucoup de passages parce que je veux que tout soit fondé sur la parole. Mamaky andalana be dia be isika satria tiako hoe tena hifototra amin'ny teny ny zavatra rehetra. Si nous croyons, Raha ohatra isika ka mino nous croyons la parole. dia mino ny teny isika. Si nous ne croyons pas, Raha ohatra isika ka tsy mino nous ne croyons pas la parole. dia tsy mino ny teny isika. C'est sur la base de la parole que nous serons jugés, Satria dia mifototra amin'ny teny ny famonjenantsika, pas sur la parole d'un homme. fa tsy amin'ny tenin'olombelona. 1 Corinthiens chapitre 9, on va lire à partir du verset 24. Korintiana voalohany toko fasivy andiny faefatra amby roapolo. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Fa tsy fantatrareo ve fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fihazakazany dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakaza toy izany mba hazonareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mba ho ny tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa no tsy mety ho lo. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totondra aho nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Voyez ce que dit Paul. Hitanareo ve ny zavatra lazain'ny Paoly? Je ne vais pas parler de l'abstinence, de l'autodiscipline qui s'est imposée. Tsy resaka ny resaka fitsipika ho an-tena izay lazainy eto. Je pense que j'en ai assez parlé de tout cela, Mino hoe efa nresaka an'izany imbetsaka isika, mais je veux parler surtout du verset 27. fa te hiresaka eto amin'ny andiny Mais je fafito traite amby durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aho zao dia ho lavina kosa ny tenako. De peur d'être moi-même apôtre, d'être désapprouvé. Fandrao ho lavina kosa ny tenako. Vous comprenez ce que Paul est en train de dire? Azonareo ve ny zavatra lazain'ny Paoly eto? Il assujettit son corps, sa chair, son cœur. Andevoziny ny tenany ny nofiny ny fony. Il y a un combat qui se fait en lui. Ary misy ady izay mitranga ao anatiny. Il lutte contre la jalousie. Ary izy dia miady amin'ny Il fialonana, lutte contre la haine. miady amin'ny fankahalana, Il lutte contre les rancœurs et les rancunes. miady amin'ny lolopo, Il lutte contre les désirs de la chair. miady amin'ny faniriany Il nofo, lutte contre lui-même. miady amin'ny tenany izy. Il mène un combat de chaque jour. Ary misy ady foana isan'andro ao anatiny. Toutes les tentations qui arrivent, Ary ireo fankapana izay tonga il les combat dia miady amin'izany izy pour être approuvé. mba ho raisiny. Si le grand Paul dit Raha ny apôstôly Paoly izay apôstôly lehibe ny qu'il a laza peur d'être désapprouvé, hoe matahotra izy sao dia ho lavina, et le minuscule serviteur de Dieu que je suis, dia izaho ilay mpanompon'Andriamanitra kely et chacun de nous alors,
ary tsika tsirairay avy ary Nous qui suivons en ligne aussi, ianareo izay manaraka mivantana ihany koa qui sommes-nous devant Paul? iza moa isika eo anatrehan'i Paoly Sommes-nous supérieurs à Paul, isika ve dia lehibe noho i Paoly qui craignait d'être désapprouvé, izay natahotra fandrao izy ho lavina qui craignait de rester pendant que l'Église va monter? izay natahotra so ho tafajanona rehefa ho ampakarina ny fiangonana Ça me fait beaucoup réfléchir, moi, personnellement. tena hoe mamperitreritra ahy zany a Et j'ai de plus en plus peur. ary tena hoe misy tahotra ao anatiko a Je ne suis pas encore parvenu. mbola tsy tonga a Je ne suis pas meilleur que vous. ary za dia tsy tsara noho nareo a Mais ce passage m'interpelle, fa ty andalan'ity a dia manaitra ahy que je ne dois pas prendre les choses à la légère. hoe tsy tokony ho amevaniko any zavatra J'ai rehetra besoin d'être prêt, fa mila vonina parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. satria any tsy misy mahafantatra na ny andro a na ny ora Pourtant, nous, dans notre génération actuelle, nefa isika amin'izao taranaka misy antsika nous izao a, avons beaucoup de signes misy amin'ny famantarana qui nous maro montrent que le Seigneur est vraiment proche, izay mampiseho antsika hoe efa tena akaiky ny tompo plus que jamais. akaiky a mihoatra noho ny hatramin'izay La tentation, ny fampikampanà les luttes, ny tolona ny ady a que nous dit la parole? inona ny lazain'ny teny amintsika Hébreux chapitre 12, hebreo toko faharoambey folo et le verset 4 et 5. andiny faefatra sy fadimy Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. ianareo tsy mbola nanohatra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahndra ary adinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao Vous savez, c'est facile de dire, le Seigneur, il me comprend. hitanareo mora kely milaza hoe ny tompony hoe mahazo Mais ahy l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. contre fa le ny péché. mpanoratra ny bokyny hebreo dia miteny amintsika hoe ianareo tsy mbola nanohatra ny ady tamin'ny ota Il y a hatramin'ny une fahalatsahndra part, il y a une part qui vient de nous. ary misy anjara zay tokony misy anjara avy amintsika Résister jusqu'au sang. dia ny manohatra hatramin'ny C'est dur. fahalatsahndra mafy a C'est très difficile. tena sarotra Mais le Seigneur, il est là fa ny tompo a eo pour nous aider. mba hanampy antsika Amen. amen Le Seigneur ne regarde pas ce que nous sommes en public. ny tompo a dia tsy mijery hoe ohatry ny ahoana isika rehefa eny amason'olona Mais il regarde ce que nous sommes dans le secret. fa izy a dia mijery hoe ohatry ny ahoantsika any amin'ny afina Il nous regarde comment nous sommes là où les gens ne nous voient pas. mijery izy a ohatry ny ahoantsika rehefa any amin'ny tsy hitan'ny olona Le Seigneur regarde la profondeur de nos pensées. ny tompo a dia mijery ny atilalin'ny Le fieritreretantsika Seigneur regarde la profondeur de notre cœur. ary ny tompo a dia mijery ny atilalin'ny fotsika Et Paul a dit à Timothée, dia izao lazain'ny Paoly tamin'ny le Timoty a Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. ary ny tompo a dia mahafantatra ny azy Et le jour où il viendra, dia amin'ny fotoana amin'ny fiaviany a la Bible nous dit, dia izao lazain'ny baiboly un couple qui est sur le même lit, hoe misy mpivady a eo amin'ny fandriny l'un sera pris ny ray ho ampakarina et l'autre sera laissé. ny ray ho tavela Pourquoi? satria Parce que maniny le Seigneur connaît le cœur. satria ny tompo a mahafantatra Parce fo que le Seigneur regarde au cœur. satria ny tompo a mijery ny Ce n'est fo pas ce que nous faisons pour lui, tsy ny zavatra ataontsika ho mais ce azy que a nous sommes pour lui. fa hoe ohatry ny ahoanysika Ce n'est ho pas que le azy Seigneur veut que nous soyons parfaits. ny tompo akory dia tsy mangataka Nous amintsika ne hoe ho sommes pas tanteraka parfaits. isika tsy tanteraka isika Nous ne sommes pas parfaits, tsy tanteraka isika mais l'état de notre cœur
Fanotoepontsika envers lui eo anoloany, peut montrer, malgré nos faiblesses, eo anatrehany dia mampiseho na eo ary ny quelle est notre fahalementsika. attitude. Ohatry ny ahoana ny toetrantsika, C'est ça le plus important. ary izay ny tena zava-dehibe. L'église qui sera enlevée, Ny fiangonana izay ho ampakarina, ce n'est pas une église avec des frères et des sœurs parfaits, tsy hoe fiangonana misy rahalasy anabavy tanteraka, mais ce sont des frères et des sœurs, fa rahalasy anabavy comme on a lu dans la parole de Dieu, araka ny vakitsika atao amin'ny tenin'Andriamanitra, qui sont comme Paul, tahaka ny Paoly qui oublient tout ce qui est en arrière izay manadino ny zavatra lasa et rehetra ils courent vers le but. ary miazakazaka ho any amin'ilay Ils ont loka. un but Misy tanjona qu'ils veulent atteindre izay tiano atongavana, et ils se débarrassent de tout poids. misy loka izay tiano azo dia manala izay manavesatra Ils azy se rehetra izy, débarrassent de toute charge manala izay manavesatra azy rehetra pour izy être léger mba ho maivana lors de l'avènement du Seigneur. rehefa ho avy ny fiavian'ny tompo. Le Seigneur ne nous condamne pas. Ny tompo dia tsy manameloka atsika, Et la parole de ce jour veut que vous et moi, ary nous ny nous ten- préparions pour le retour du Seigneur. ary ny tenin'Andriamanitra androany dia mino aho hoe mangataka aminasy anao mba ahafahantsika miomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. La question qui se pose, Ny fanontaniana mipetraka, es-tu prêt? vonona ve ianao? Si le Seigneur arrive maintenant, Raha ohatra ka tonga izao ny tompo, es-tu prêt? vonona ve ianao? Si tu n'es pas prêt, Raha tsy vonona ianao ce n'est pas un problème. dia tsy olana izany. Par contre, Nefa kosa, si le Seigneur a parlé à ton cœur, raha niresaka taminao tamin'ny fonao ny tompo, n'endurcis pas ton cœur. aza manamafy ny fonao. N'endurcis pas ton cœur. Aza manamafy ny fonao. Parfois, on a honte de répondre à un appel Indray tsika menatra mamaly antso anankiray quand le Seigneur nous interpelle. rehefa manaitra ny fotsika ny tompo. Mais vous savez, quelle sera la plus grande honte? Fa fantatrareo hoe ny enatra lehibe indrindra C'est lorsqu'on verra certaines personnes enlevées, absentes, et qu'on est resté là, on n'est pas enlevé. ny tena enatra lehibe indrindra dia rehefa hita itsika hoe misy ny olona efa tsy otsony fa efa nampakarina fa itsika tavela. On voit les amis, les frères, les sœurs, les connaissances. Ils sont tous partis Rehefa mahita itsika hoe namana rahalasana bavy ny olompatantsika nampakarina et on est resté. dia itsika tavela. Ça, c'est pas pareil comme rater un bus ou un avion. Hein. Tsy ohatrany hoe tsy mahatratra bus zany na hoe mahatratra avion On prendra le prochain avion ou le prochain bus. dia hoe mandray an'ilay bus manaraka na ilay fiaramanidina manaraka, C'est pas du tout pareil. tsy mitovy Il y aura une période de très grande tribulation. fa tena izy fahorimbe. Si nous ne supportons pas la vie actuelle, Raha ohatra rany izao fiainana izao dia efa mafy amintsika, comment supporterons-nous la vie en ce moment-là? ahoana ny azakatsika ny fiainana amin'izany fotoana izany. C'est pour cela que nous avons besoin de racheter le temps, frères et sœurs. Izay mahatonga antsika hoe mila manonotra ny fotoana, De crucifier notre chair. manombo ny nofontsika, De lutter contre notre chair. miady amin'ny nofontsika. Nous sommes faibles, Marefo mais nous isika avons besoin de reconnaître cela devant le Seigneur. fa mila miaiky an'izay tsika eo Venir anatrehany devant le Seigneur et plaider. tonga eo anatrehany tompo dia mangataka Demander l'aide du Seigneur. mangataka ny fanampiany tompo. Seigneur, mon cœur est vraiment mauvais. Tompo tena ratsy ny foko, Seigneur, je suis vraiment mauvais. tompo tena ratsy Mais libère-moi. fa afao Aide-moi, Seigneur. abio Je veux tompo être délivré. teo Je afaka ne veux pas rater l'enlèvement de l'Église. ary tsy te ho diso amin'ny fampakarana ny fiangonana. Amen. Amen. Je ne veux pas rater ça. Tsy te ho diso amin'izany Je ne veux pas rester sur la terre
avec ceux qui n'ont pas cru. Ary tsy te hijanona ety ambony tany miaraka amin'ireo tsy mino a. Les vierges, elles les avaient cru. Ireo virjina dia nino izy Mais ça ireo. ne suffisait pas de croire. Fa tsy ampy fotsiny hoe nino a. Elles avaient une vie sainte. Nanana fiainana masina izy Mais ça ireo. ne suffisait pas. Fa tsy ampy. Ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Tsy nanana solika izy ireo tao amin'ny fitoeran-jirony. C'est sérieux ça, frères et sœurs. Tena matotra izany raha lasanabavy a. On ne vient pas s'amuser à l'église. Tsy tonga isika hoe hiala voly aty am-piangonana. Laissons le Seigneur travailler en nous. Avelao ny tompo hiasa any amintsika. Laissons le Seigneur faire ce qu'il veut faire en nous. Avelao ny tompo hanao izay tiany atao ao anatsika. Pour que nous ne rations pas ce grand rendez-vous. Mba hatonga atsika tsy ho diso an'izany fotoana izany. Si j'ai une personne à viser ce matin, Raha ohatra ka misy olona tena hoe voatondra an'izany teny izany a, c'est moi. dia ny tenako. Cette parole est pour moi. Ary izany teny izany a dia ho aho. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre il est concerné, Tsy haiko hoe ny sasany koa ve hafa voakasika, mais j'ai besoin de traiter mon corps durement fa tena hoe mila manao tsintsinina ny tenako a, pour ne pas être désapprouvé fandrao a ho lavina lors de l'avènement du Seigneur. rehefa ho avy ny tompo. Je vais terminer. Amarana a, Parfois dans nos relations indraindray eo amin'ny fifandraisantsika entre parents et enfants, eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka, frères et sœurs, rahalasy Cousin, rahalasy cousine. vavy a, nos connaissances, ny olo-patatsika, parfois on peut entendre beaucoup de choses indraindray tsika mahay ny zavatra be dia be qui ne construisent pas, izay tsy manangana, qui grattent notre cœur. izay mandoto ny fotsika. Et quand notre cœur est gâté, Dia rehefa maloto ny fotsika il devient lourd. dia lasa mavesatra. Nous avons besoin d'avoir le courage Fa tena hoe mila manana farisiana de dire, isika, papa, j'ai entendu ce que tu as dit. hiteny hoe andahada heniko ny zavatra ny J'ai teninao, entendu ton conseil, heniko ny torohevitrao, mais je suis désolé. fa miala tsiny a. Tes conseils sont charnels. Izany torohevitrao zany a dia ara-nofo zany. Je ne veux pas rater l'avènement du Seigneur. Ary tsy te a ho diso a ny amin'ny Je fiaviany tompo. t'aime, papa. Tiako ianao a, Je t'aime, maman. tiako ianao dada, Je tiako t'aime, ianao tonton, neny a, tantine, cousin, cousine. tiako ianao nenitoa dadatoa rahavavy a, Mais tes conseils fa ny torohevitrao a ne m'aident pas à me préparer dia tsy manampy ahy pour io l'avènement du Seigneur. ny amin'ny fiaviany tompo. Ce n'est pas bon pour toi Tsy tsara ho anao et c'est a, pas bon pour moi. dia tsy tsara ho Alors ahy, je ne considère pas. dia tsy raisiko le Peut-être izy. on aura des problèmes entre nous, Mety hisy olana eo mais le amintsika, Seigneur a dit, fa izao lazainy tompo. il est venu Tonga izy a, non pour apporter la paix, tsy tonga izy hitondra mais fiadanana, l'épée. fa sabatra. Parfois, il y aura des divisions Indraindray a izy fisarana avec les personnes qui nous sont chères, amin'ireo olona izay tena hoe sarobidy parce que nous amintsika, avons un choix à faire satria tsika dia manana safidy tokony atao entre satisfaire l'homme ou satisfaire Dieu. hoe ame fafampo olona ve a sa hoe ho ankasitrahan'Andriamanitra, Obéir l'homme ou obéir Dieu. akato olona ve a sa akato an'Andriamanitra. On obéit l'homme, Mankato olona on fait le choix de rester, dia manao safidy zany tsika parce qu'on itsany, deviendra lourd. satria avesatra On isika. choisit d'obéir le Seigneur, Safidy isika ny akaton'ny tompo on a, fait le choix d'être préparé pour l'avènement du dia Seigneur. safidy isika ho ampakarina amin'ny andron'ny tompo. Et nous allons nous lever. Iaraka hitsangana isika. C'est très sérieux l'Église, frères et sœurs. Tena matotra ny fiangonana ray lasanabavy a. Ce n'est pas un club où on vient se réunir Tsy hoe fikambanana fotsiny a dia tonga tsika eto pour mivory a, chanter, mihira, écouter la parole de Dieu, mihaino ny ou tenin'Andriamanitra, prêcher la parole de Dieu. na hitory ny tenin'Andriamanitra.
prendre la table du Seigneur, andray ny fanasan'ny tompo faire ceci et cela, manao an'izao manao an'izao et dire, sois béni. dia tapitra dia tainy tompo a C'est très sérieux, frères et sœurs. fa tena hoe zavatra matotra lasana bavy. À l'église, le Seigneur nous donne l'occasion de nous préparer Eto am-piangonana ny tompo a dia manome fotoana ho antsika ahafahantsika miomana pour ce grand jour. ho an'izany andro lehibe izany. Et si nous mourons à nous-mêmes, Ary raha matiny amintsika isika, si nous renonçons à nous-mêmes, raha mandany amintsika isika, si nous nous chargeons de notre croix, raha mitondra ny azy fijaliantsika isika, si nous nous imposons des abstinations, raha ohatra tsika ka manisy fitsipika any amin'ny tenantsika, c'est parce que nous nous préparons pour ce grand jour. dia satria isika miomana any amin'izany andro Et ce lehibe sera izany, un grand jour pour nous. dia tena andro lehibe ho antsika Un izany. jour de joie et d'allégresse Andro pifaliana où sy nous allons voir le fahavavana Seigneur izay eonantsika amin'ny tompo, et nous allons régner dans toute l'éternité. dia hiaranjaka Avec le mandraka izay Seigneur. isika hiaraka amin'ny tompo. Mais il y a un prix à payer. Fa misy vidiny tokony aloha. Amen. Amen. Alléluia. Attendris mon cœur, Seigneur. Attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, attendris mon cœur. Oui, attendris mon cœur. Saisis mon cœur, Seigneur, saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, saisis mon cœur. Oui, saisis mon cœur. Sotrany tompony amin'ny teniny ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany samy mandinika ny tenantsika tsika tsiraray avy, samy mamantatra hoe aiza ho aiza no misy ahy dia misy atsika, satria tsy te ho diso amin'izany fampiakarana ny fiangonana izany isika. Ary mena hoe raha tonga eto amin'ity toerana ity izao sy ianao a dia miomana ny amin'izany fampiakarana izany fiaviany Jesosy izany. Lasana bavy a andao tsy handray an'izany ho maivana fotsiny tsika hoe tenin'Andriamanitra tonga fotsiny izany, fa izay ilay fon'Andriamanitra ho asy anao. Ary misaotra ny tompo raha mbola men'Andriamanitra n'izany fahasoavana izany isika mbola afaka mandre, mbola afaka mandre an'izany teny izany. Andao tsy hanamafy ny fotsika na mety hoe anao tena hoe tsy handray an'izany, tsy hakatoa an'izany teny izany, satria fantatra hoe matoa mbola miteny Andriamanitra dia tsara ho atsika izay ary fitiavana izany. Ao anatin'izany dia tsika iomantsika handray ny fanasan'ny tompo amin'ity maraina ity. Tsy handray an'izany amin'ny mety hoe fahazarana fotsiny amin'izao. Tsika samy mahalala ny mety hoe aiza ho aiza isika amin'izao fotoana izao. Samy mandinika ny fotsika isika, samy mamantatra tsika ny toerana misy atsika, dia andao handray an'izany amin'ny fo madio voalohany indrindra amin'ny fahitsiny ao an-tren'Andriamanitra. Mety mbola misy olona ve tsy navelanao zava-dehibe raha lasana bavy dia tena mila madio na tren'Andriamanitra tsika raha handray fanasany tompo androany, satria fantatra hoe matoa Andriamanitra mbola manokatra izao latabatra izao izay misy ny mofo izay tandidon'ny tenan'i Kristy sy ny kapoaka ilay tandidon'ilay rano izay nalatsany, dia te hitany fanahintsika izy, te hitany fanahintsika izy. Ary ao anatin'izany dia mitaky Andriamanitra,
tena fahitsiny eo anoloany, tena mahitsy eo anoloantsika mba tsy hinana an'izany tsy hinana an'izany fotsiny amin'izao tsika galasy anabavy. Araka ny teko teo samy mahalatsika tsiraray, samy mandinika ny amintsika tsiraray avy isika, samy mamantatra satria mina hoe ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany nanano mofo androany, sotro ny kapoaka androany, dia manapa-kevitra indray hoe tompo tena vonina Jesosy, tena vonina Jesosy, misy vidiny aloha, misy zavatra mbola ho atrehako afahako tena miomana ny amin'ny fiavinao, ny amin'ny fandavako ny tenako, ny amin'ny fitondrako ny azo fijaliako, fa ao anatin'izany dia mbola miantso ahy ianao androany, ka ny fikaisako latabatra aminao androany, dia raha hinanano mofo ahy sotro ny kapoaka androany, dia manamafy aty anatiko aty hoe vonina Jesosy. Halleluja. Totsika ilay hira hoe raha nitsita na ny afenina azy tsapanao hitanao anatin'izany iomantsika galasy anabavy dia samy ananto tsika akankapoaka sy ny mofo amin'izao fotoana izao afaka mandrotsika manday ny kapoaka sy ny mofo amin'izao fotoana izao. Zij verwit, renee na si zij bulata. Diri nou si fecha, si vo farisha, ansekwa, fizai mubares, e favodinika. Aseuya, aitaku, tue panasili, fautaku, aiza, saudinata, da fasana camina. Meu fitsapa, meu fisechana, vai turupu, turuturu, samarina, chachaurina, da fasana camina. Ampianarwa, alala, azavela, tumbu malalo. Ampianarwa, panisa, nyatrusisa. Apangirwa, ramituri sinulazanao. Zawijai uitava patianao. Latsiumena shaurawawi layasdirai. Fambayanau nuwa patrusai. Ashtarumirai. Aseuyai aitaku, tue panasini fautaku. Saiza waiza, saudinata, da fasara caminao. Meu fitsapar, meu fisechana, vai turapu, turuturu, savarina, chachaurina, da fasara caminao. Ampianarwa, alala, azavela, tupu malalo. Ampianarwa, anisa, nyatrusisa. Raha eo mankasitraka anao izahay
misaotrany amin'ny izao fotoana izao misaotrany amin'ny fonao zay apitanao aminay tena feno fankasitrahana anao zay Jesosy satria mbola omenao fotoana trany izahay omananay menao fotoana trany izay ahafahanay mandinika trany fonay ny aminay rehetrarehetra ary nandefa ny teninao indray ianao androany mba interpele anay Andriamanitra satria zay le fitiavanao anay tsy tianao hisy hoverina dia ray akory ary aminay tsirairay nareo manaraka mivantana Tompo ary fantatray Tompo fa atombotra ny fiavianao ny amin'ny fampiakarana ny fiangonana zany zay le fofombadinao zay manomana ianao Andriamanitra ray androany mbola omeno fahasoavana zay afaka miray aminao Andriamanitra ny alalan'ny zao fandraisana fanasany Tompo izao tsapanay tokoa Tompo ny asarobidiny zany ary androany menao an'izany fahasoavana zany izay afanay mbola kambana aminao amin'ilay tenanao zay nivakivakiana zay timofitiany zany tandindony zany Jesosy niakitra ny mafy ianao Tompo fantatray tokoa Andriamanitra ray fa misy vidiny ho alohanay tokoa Andriamanitra ray afahanay tena mbola mandeha marina aminao hatrany hatrany satria efa voavonjy tokoa izahay nefa Tompo tena tianao hanana faharetana hatrany izahay hiakitra ao aminao ahakitra ao aminao dia tahaka an'ilay virginy folo endry tokoa Andriamanitra ray zay nanana solika fitaiza ozy ny teninao Andriamanitra androany Tompo ray aminao izahay Andriamanitra ray amin'izao latabatra izao dia lalan'ity mofo ity zay hoaninay androany ahafahanay mandinika hatrany ary mbola miray aminao hatrany amin'ilay fahafatesanao ahafahanay ilaza Tompo hoe andavanay hatrany ny aminay ary hitondra ny azo fijalianao hatrany hatrany izay Jesosy mety mbola ho mafy izany ho sarotra izany fa androany Tompo matotra izahay fa ianao ny anome hery sy fahasoavanao anay no isaminana ny mofontsika androany dia misaotra ny Tompony amin'izao fahasoavana zao zay mbola omeny atsika sy anao hatrany misaotrany amin'ny tikapoka ity ilay tandindon'ilay ranao zay nalatsaka ao Jesosy androany tsy sotro ranom-boankazo fo zay Tompo fa isaintsaina koa anatinay fa ny ranao dia mbola miteny ary mbola manadio anay manafaka anay hatrany hatrany manadio ny fahotanay hatrany hatrany dia misaotra anao zay Jesosy sa misotro ny kapoka isika dia akasitraka ny Tompony amin'izany fahasoavana lehibe zany makasitraka anao zay Tompo reconnaissant tanteraka envers anao zay ny amin'ny ty fotoana androany ity satria ty zavatra mandendeha ho azy tokoa Andriamanitra ray fa ny zavatra rehetra efa rafetinao ary alaminao dia makasitraka ny amin'ny famanginao nanomboka hatramin'ny voalohany ty fotoana androany ity hatramin'izao fiafarany zao satria fitahinany fanahinay tokoa ny ao am-ponao Andriamanitra ray atonga anay tokoa Andriamanitra mbola hijoro ary andeha hatrany ao aminao terizy nolonao Andriamanitra arovy hatrany hatrany ary ianao Andriamanitra ne le Andriamanitra velona hiasa ary ombanay hatrany hatrany amin'izay alehanay amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen amen tsika tiaka mafany Tompo